Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta Toariage. Vaoline des manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Vitesse. Nanamelaka ny fomba fiasa sy fihetsiky ny mpitondra ny antoko malagasy miara-miainga Antony tsy noraisina tamin'ny ora farany izy ireo teny amin'ny anteny miram-pirenena na dia efa fantatra herinandro mialoha aza fa androany ny fotoana na hempotra famoahana ny valim-pitsarana mahakasika ny raharaha Augustin Andriamananoro tsy faly vokatra izany ireo olona tonga tany an-toerana ka nanatanteraka fidinana an-dalambe tendrombohatra ala tanimbary tafiditra anatin'ilay toerana nanaovany sinofitsiriana ary kasain'izy ireo hotrandrahana avokoa ireo any amin'ny commune Tatomalaza ao amin'ny distrikany Fandrina mitotaly 9.4 kilometatra toradroa ireo tany ireo raha ny fitantaran'ireo mponina ny toerana misy fikasana ny famarotana ny tanin'ny SMGF eninansanina amina mpandraharaha frantsay raha ny vaovao voaray ny ministera-panjakana misahana ny fanajariana ny tany no miezaka mivarotra io tany io manakana kosa ny ministera-panjakana misahana ny fiompiana sy ny fambolena vaovao iraisampirenena dia olona 12 no namony ainy manodidina ny 50 no raharatra mafy tao Berlin omaly arivo fiara vaventy iray no mifatratra tao amin'ny toerana anaovana tsena be ny Noely ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miavaka ao amin'ity fety ity ka andefa volany aminy Ampiasao alefa samitsika Orange Money fa maimaimpona ny sarany fandefasam-bola hatramin'ny 10,000 ariary amin'ny samitsika Orange Money ny 10,000 hatramin'ny 3 Desambra antsoina ny dièse 144 dièse safidy iray alefa re mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Snickers, votre barre chocolatée. Ce délicieux mélange de nougat, de cacahuètes grillées et de caramel. Snickers, définitivement bon. Tsara kosa izy zany ino loko io azafady Primokat io ramsa aiza no aza ahitana an'io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao sura mihitsy amin'ilay lavako azy merci e Uno misy an'le Primokat ato aminareo misy ka amin'ilay inona ny tendra amse za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy misy sady misy amin'le tamin'ny tsara io sady mora le izy
peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Fananandana petit fromage régal piquant iveanao andram fa afapo anao takeo eny amin'ny varotra akaiky anao ny fromage régal piquant 570 ariary ny portion 410 ariary ny boîte. Fromage régal piquant, fromage à prix canon. Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Bowley. Bowley vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Bowley vous souhaite un joyeux Noël et une fin d'année inédite. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une castelle. Toloy azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety. SMS 10 andefasana firariantso. Internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Fenêtres, volets, vérandas, tôle, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Boutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Hello! Eh! Miaraka di bowling. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Bowling. Jereo ane dia vovon-tsavony. Afa ny midretra. Bowling. Sady tsy mampikendrina tanana. Bowling. Manadio midretra. Bowling. Sady manitra. Bowling. Mora sady mandaitra. 200 ariary. Spaghetti Francia, mura viti tsara qualité. Spaghetti Francia, tsy mirekidrekitra, mora andrahoana, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia, mampire antsika tsabe. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bonjour. Bonjour. Petit fils, fanala eta watika zap na lebe na zaza. En poudre amat sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patazaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazana gu amnas, sara no tazanga amnas. Jitika diabe. Bonjour.
Bijouterie Santia mividy volamena manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao na volamena na volafotsy manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka Bijouterie Santia immeuble Arena Antanemena box 37 téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao hanombotsika ny vaovao dia manameloka ny fomba fiasa sy ny fihetsiky ny mpitondra ny antoko malagasy miara-miainga Antony tsy noraisina tamin'ny ora farany izy ireo teny amin'ny anteny miram-pirenena na dia efa fantatra herinandro mialoha aza fa androany no fotoana teny an-toerana moka hitao Andriatsilavo. Androany no fotoana ny fanomezana tamin'ny antoko malagasy miara-miainga izay notariny filoha nasionaly Ajo Andriananarivelo iaona amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena teto Tsimbazaza. Anaraka akaiky ny taratasy manambara amin'ny fomba ofisialy ny mampanohitra ny antoko no tanjony saingy noho ny tonga teto Tsimbazaza nasaina nandroso ary efa nampiandasiny ela tsy afaka nandray ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena avy any Antsiranana Mahazo Asy Fredy no nandray ary nampita ny afatra. Fanamarena tiana hoentina fotsiny angambany hoe izy ny nanome fotoana dia tonga izay amin'ny fotoana ny fanomezana raha tsy afaka ny andray moa izy ianao tsy manana mandara teo hiresaka amin'ilay izy dia tsofinao rano angambo izay zany aloha andeha fa mba apetraka amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena fotsiny hoe mba manana ndraikitra sy adidy atao daholo izay reto na dia olona tsotra fotsiny dia tsara rehefa mba asiana minimum na fanajana ao anatiny fa samy olon-dehibe tsika samy manana ndraikitra eto amin'ny firenena maro aminay reto hitanareo na tsy olo-mavambahoaka voatery nijanona teto misy avy any amin'ny faritra misy tonga avy any Ambositra misy avy any Analanjorofo misy avy any Antsirabe misy avy any Tamatavy niakatra ho fanomezam-boninahitra ny izay fanasana izay fotoana ny anteny miram-pirenena izay. Mbola tsy nahazo valiny avy amin'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny anteny miram-pirenena ka tsy afaka nandray. Manameloka ny fihetsika tahaka izao ataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena izao ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy mendrika ny filohan'ny androm-panjakana ny tranga tahaka izao hoy izy. Tamin'ny heriny androany ary nandalo teto izay dia nanome fotoananay ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny hoe andrainay hifandinika mikasika ny taratasy izay efa nalefanay teo. Androany moa zany dia tonga tao izay fa tsy tonga tao ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa ny filoha lefitra ny nalefany teo nilaza fa hoe mbola tsy nahazo valiny avy any amin'ny ACC izy ka tsy hitany izay ifampiresahany aminay. Tiako marihana fotsiny fa izy no nanome fotoana ary fa tsy izay akory no hoe te hisososo taty fa mazava ho azy zany izao fa tsy takatry ity fitondrany ity sy mipiaradia amin'ny mihitsiny zany hoe fanajana zany fa amiko tsisy atao hoe fitondrana jolamboto ny fitondrana ohatr'izao ary mazava ho azy fa fitondraraka ny hirany mahaleo reny fanjakana lohamboto zany tsy mety ho ela velona. Manana didy andraikitra daholo tsika eto amin'ny firenena fa ny toetra ohatr'izao tsy mendrika na filohana androm-panjakana ary tsy mendrika nytony androm-panjakana tony mihitsy. Ny toyany dia hifandinika izay izao fa zoanay eo anivona lalam-panorenana no manohatra ary tsy hipetra-potsiny amin'izao zay fa tsy maintsy hitaky an'izay zoanay izay na
amora na amin'ny sarotra araka izany mbola itony fitakina ny zo amin'ny mampanohitra ny antoko malagasy miaramiainga ny zava-misy efa mahazatra ny rehetra manoloana izao dia ny hoe tsy afaka ny antso mialoha ve na ihany koa nandefa afatra ny filohan'ny anteny meram-pirenena fomba fanao efa tsy mampandroso ny firenena izany ary miteraka korotana ihany koa fa ny tanena mipetraka ihany koa manoloana izany dia ny hoe inona ny mahatany demokratika ny Madagasikara raha toka ny antoko-panohitra amin'ny mahantoko-panohitra azy ary irarira etseroa mazava nefa ny voalazan'ny lalam-panorenana momba izany mazava ihany koa fa rafitra natao hitondra fivoarana sy fanatsarana ny fomba fitondrana ny mpanohitra fa tsy manohitra be fahatany nahembotra amin'ny talata fa 7 desambra ho avy izao ny famoahana ny valim-pitsarana mahakasika ny raharaha Augustin Andriamananoro tsy faly vokatra izany ireo olona tonga teny an-toerana ka nantanteraka fidinana an-dalambe iona saina nanomboka tamin'ny folora sasany raharam-pitsarana ny Augustin Andriamananoro tao amin'ny tribunal Anosy ary tamin'ny rotolakandro no ny farany tsy nisy ny didy nivoaka tao aorian'izay fa hembotra amin'ny talata heriny androany ny famoahana ny didy nafena ny famoahana ny Augustin Andriamananoro tao amin'ny toeram-pitsarana tsy hita ny mpanao gazety sy ireo olona tonga maro teny an-toerana ihany koa ny mpisolo vava azy raha tsy efa tany anaty fiara izay nyrimorimo nisafoaka vokatra izany ireo olona tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana ka nanao fihetsiketsehana teny amin'ny arabe tsy fankataovana ny fanapa-kevitry ny fitsarana fitongilanana famakina ady amin'ny vahoaka izay raha fitina ny faneho-kevitra ireo vahoaka teny an-dalambe taketraka ny fitoram-panjakana manao ny zavatra zinona ary tsy mieritreritra ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa manome tombony manome vahana reo vahiny tsy nieritreretina akory zany hoe raha aman-dreny zany misy eto amin'ity firenena ity gasy no mitondra manome vahana amin'ny vahiny olona tsy manana fahazoana akory amin'ny zavatra rehetra ataony no enjehana no samborona no ny tsy fitovikevitra dia enjehana dia nogadraina misy fetra ny zavatra rehetra ampy zay takin'ny vahoaka nanatriky ny fotoam-pitsarana iny ihany koa ny fisamborana ny Claudine Razaimamonjy Claudine Razaimamonjy samboriny zay fa olona tsy manao ninina vety samborinao gadragadrainao olona natonganao teo amin'ny fitondrana eo dia sahanao managadran'ireo olona malahelo 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 Claudine Razaimamonjy tsy samborina na zandarma fa maninona ny olona fa samborinareo nefa vahoaka malagasy manana lahelo amin'ny Claudine Razaimamonjy maninona ny samborinareo izy maninona misy citoyen de seconde zone nagato Madagasikara maninona ety fitsarana Claudine Razaimamonjy farafaratsiny dia eo fitarana mamanapaka fe mielika izy na tsy mielika fa maninona misy ambony lalàna satria ve fanakaiky amin'ny filoham-pirenena tsy any filoham-pirenena Madagasikara fa amin'ny malagasy ray manontolo nasika ny teny solotenan'ny fianakaviana manoloana izao raharaha izao nanome fampitandremana ny mpitondra fanjakana ihany koa izy ny amin'ny zava-misy ankehitriny tena marina sy tokony diniana dia tsy tokony izao tsy ny zavatra ho ataon'ny zareo zany ka tokony eritseritra aingana dia aingana ny mpitondra fanjakanao mitady alika anaikitra zareo dia ho avy le alika anaikitra andry zareo zay zany dia davy le fanjakana mitady alika anaikitra dia ho avy le alika anaikitra andry zareo zany zao zay manaiky zay efa natao ambondro aza nay teny ampasana araka ny teny any atsimo any io dia mikaiky anareo koa longo rehetra any atsimo any zay nareo longo rehetra any atsimo any mikaiky anareo ao zao tsisy koa fa longonareo ao e zay fa dia hoenjana ny toin-draharaha raha tarafina tamin'ny zavanitranga tamin'ity androany ity ary miankina betsaka amin'ny didy izay ivoaka ny zoma ho avy izao hita fa mihamafana ny faneho-kevitry ny vahoaka ary ahina ny fipoahana aoriana kely raha ny fijerin'ny mpanarabavao etsy ankilany ny fihetsika sehon'izao fitondrano izao tao ahitana endrika fiantsina sy fanaovana tsinontsina ny vahoaka nanamafy io raharaha Augustin Andriamananoro io ny mpisolo vavany androany fanampanazavana
Anoizatsika ny vaovao dia voapozina tany Fianaratsoa taorian'ny Congrès national ny antoky HVM Antelme Raparany ministry ny tontolo iainana teo aloha efa matsiaro tena moa izy ankehitriny inona ny antony fanapozinana fa nadadin'ny Boasy Razanatsoa. Nolazainy lehibe ny antoko HVM fa vita soamatsara ny Congrès national izay nitotosaina tany Fianaratsoa ny faran'ny herinandro lasa teo. Tsy izany anefa no zavanseho. Mpikambana iray lehibe ao anatin'io antoko io ny voapoizina tany toerana ny alahady lasa teo. Mpikambana iray manana ny toerany any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy iny. Voapoizina ara-tsakafo nanon zava-pisotro misy alikaola i Antelme Raparany. Tsy fantatra aloha ny tena marina hatreto fa eo ampelantanany zandary ny fanadiadiana. Raha ny fantatra efa nampiakariny eto an-drenivohitra io solombavambahoaka io rehefa avy notsaboina tany Fianaratsoa. Raha ny loharano-baovao azo niaraka tamina olona telo ministry ny tontolo iainana teo aloha io tany Beravina Fianaratsoa. Roa ny lehilahy, ny iray kosa vehivavy. Nanomboka tsy nahazo aina ny solombavambahoaka ny mananjary ary avy hatrany dia nentina tany amin'ny hôpitaly tamin'ny fiarakaretsaka. Tsy hita nandritra izany ny finday roa sy ny vola mitetina 9 tapitrisa ariary. Ireo olona ireo dia efa natao famitorana avokoa ahafantarana ny tena marina. Hatreto mifamaofao ny resaka momba iny fanapozinana iny. I Antelme Raparany izay ministry ny tontolo iainana teo aloha izay isany ankinan'ny raharaha andramena mandeha fitsarana any Singapora amin'izao fotoana izao. Ity ministra teo aloha ity izay mahafantatra ny raharaha maro mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ary nilaza fa ara-dalàna ilay andramena naondrana fanambarana izay nitoeriny ny fitondrana taty aoriana. Tsy misy voaporova aloha izany hatreto fa izao izy voan'ny tsy fahasalamana tampoka izao. Aranakaiky ihany koa ny raharaha. Araka ny hitantsika teo amin'ny lohantenim-baovao teo dia teny bohatra ala tanimbary tafiditra ao anatin'ilay toerana nanaovan'ny sino fitsirihana arakasain'izy ireo otrandrana avokoa ireo ao amin'ny commune Tatamalaza ao amin'ny distrikan'ny Fandrina. Total eo amin'ny 4.4 kilomètre tatorandro ireo tany ireo raha ny fitantaran'ireo mponina any toerana. Zora Kotondrina. Manomboka any amin'iny zany iny juskao amin'ilay alana tombadika ato miaraka amin'ity tanimbary sy fatsakan'ny fokotany tsy madilo etety iny zany miala aby ao anatin'izay iny ambany iny dia mivadika ato ambadika iny atety ato dia midina ary ampitana ary amin'ny tetezana ary amin'ny tetezana ary ambany ary amin'ny miakatra amin'ny fokotany amin'ny commune ary ambany ary any zany lalan-drano misy an'ireny ino moa volamena sy silambato mamiratra regny any izy aby. Tafiditra ao anatin'ny faritra na ny perimetra efa nanaovan'ny sino fitsirihana arakasain'izy ireo trandrana avokoa ireto tany voatondro teo ireto tanimbary ala tendrombohitra sy ny sisa mirefy 4.4 kilometatra toradroa amin'ny vol d'oiseau izay no refin'ny tany nahazon'ireo sino fahazon-dalana na ny permis eto amin'ny commune Tatamalaza 12 kilometatra miala ny renivohitra ny distrikan'ny Fandrina. Ity toerana ity izay isan'ny be volamena amin'ity faritra ity. Famidy miala ny tatezana hopitana io dia tonga eo dia zareo moa iny toerana iny fa amin'iny zany dia fahitana ho tena misy ary taloha tamin'ilay zareo nanao tao miarina avaratra iny zao dia fa nisy tamin'io manko nisy hélicoptère mandehandeha mijery an'io dia zay nahitany zareo ho misy be dia be koa amin'ity fa iny toerana iny manko zany efa nasian'ireo ray aman-dreny teny taloha hoa sazo trandrahana mihitsy satria rehefa trandrahana zany iny dia potika aby ny agnambany rehetra satria ny ray aman-dreny taloha nifankatia dia farany dia ho rehanao ny aty ambony dia simba ny agnambany dia farany zany dia nasiany teny ho sazo kitihina mihitsy ny amin'iny efa nitatia farany ngamba zany ro atao koa diso fitiavan-taigna dia farany rehefa be ny vola dia nagnome izy ny farany. Akoatra ny volamena ahitana kromma ihany koa amin'ny manodidina ity toerana ity sy ireo commune manodidina izay tafiditra ao anatin'ireo permis ireo ihany koa araka ny efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Permis izay mahakasika commune misa 4 ato amin'ny distrikan'ny Fandrina. Tsy napozin'ireo mponina ny namaritan'ireo sinon'ny tany raha ny fitantaran'ny mponina avy eto amin'ny manodidina trany. Izy zany olona roa izy dia niraika gasy moa niraika sinoa. Dia izay nametaka piqué izay ery nataony hierovana azy soa dia na inona aloha na inona dia miaro ny tanindrazana ny tany satria fomba harena kibony tany eto amin'ny tany moa manimba ny fambolena sy ny tany tany koa izy io dia zay ro dia arovana zato sanjato zany aloha.
efa notsoahan'ireo mponina avokoa ireo piquet nataon'ireo sinoa tetỳ amin'ny manodidina ireo mponina ao amin'ny komina Tatamalaza izay mandany fidiran'ny sinoa aty antoerana hitrandraka ireo arena kibon-tany ireo hatreto aloha tsy fantatra mazava ny mahakasika ireny famaritana velaran-tany lehibe ireny sy ny fametrahana piquet izavy no tokony anatrika izany midika inona ireny fametrahana piquet ireny ary ny lehibe indrindra inona no anjara andraikitry ny ministeram-panjakana misahana ny fanajariana ny tany sy ny ministera amin'ireny famaritana lehibe manerana nosy ireny. Nanao hoe ny mponina ao amin'ny komuna Tatamalaza ny alatsinainy teo ho fanoherana ny ambaran'izy ireo fa fivarotana tanindrazana izay nataon'ny ben'ny tanàna tamin'ny tindry mitoraka ity modeny kabary Akalamanjana ny ben'ny tanàna niezaka nitondra fanazavana sy nanadio tena zorakotondrinatrany. Efa hatramin'ny faran'ny volana Novambra 2024 no ny famotoana isaky ny alatsinainy andro-tsena eto Tatamalaza ny mponina ato amin'ity komuna manohitra ny fidiran'ny sinoa aty an-toerana hitrandraka ny volamena sy kroma ity. Raha ny zava-misy efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM efa nanao sininy taratasy fahazon-dalana fitsirihana ho an'ny orinasa Madagasikara maininina ny ben'ny tanàna tany an-toerana. Ny alatsinainy teo niezaka nitondra fanazavana sy nanamary tena ny ben'ny tanàna momba io siny nataony io teo anoloan'ireo vahoaka ny Tatamalaza. Fa rehefa ho avy ny fitandrahana dia tsy maintsy ho avy isika mandray ny fepetra sy ny condition rehetra alohan'ny hanatanterahana. Ka raha misy fanatanterahana sy misy fiaraha-midinika, raha misy fanatanterahana avy hatrany dia manatanteraka dia anisany ary mitarika ny lalana fisakanana ny ben'ny tanàna dia nanao sonia miaraka amintsika mianakavy. Raha ohatra ka diso koatra ny nampanaovanareo soniahana izay dia eo isika ifagnazava izay zany no antony. Miandry isika raha misy condition angatahiny na avy hatrany izy dia hanao kopisoroka kiditra amin'ilay perimetra izay mbola tsy misy tatitra tonga ho pelantanako hoe asy ambero asy morafeno. Milalao baolina irery ary tsy naka hevitra tamin'ny vahoaka ny ben'ny tanàna tamin'ny fandraisana izao fanapahan-kevitra izao raha ny fitarainan'ireo mponina sy ireo zanakam-pelezana tonga nanatevin-daharana ny hetsika. Tandindomindoza ny anarandray. Izy angamba tokony amaly aloha. Hoe inona ny ilazana fa tsy tandindomindoza ny anarandray. Nosoniavinao ilay taratasy voalohany. Dingana voalohany voalaza ao. Fa somary tsy dia nazavainao loatra izy. Mba mahiteny mandika an'ilay teny frantsay teny gasy koa. Ny dingana voalohany zany hoe ilay dingana voalohany dia ilay recherche. Ny olona raha manao fikarohana tsy adaladala izy andany vola andany fotoana fa misy tanjonao. Ana moa zany niahany ray nefa aloha zao hatreto tena tsy azo atao ve andriamatao ben'ny tanàna ny manakana an'ity zavatra ity na dia ny fisirihana fotsiny aza satria zao rehefa sirika ny olona misy raha hitany eo mahatonga firika io sa misy mpangarom-bolagny sa mahalalany ao zany fa matoy izy mangarom-bolagny misy henao hitany ho anay zany angamba miomikevitra amin'izany asika rehetra. Etsy ankilan'izay tsy nisy ihany koa ny fakanany hevitra ireo mpanolontsaina tamin'izao fanapahan-kevitra izao. Efa nanao sininy ben'ny tanàna vao nanao tatitra tamin'ny vahoaka sy tamin'ireo mpanolontsaina ireo. Ny mifanohitra amin'izay anefa no fandehan-draharaha raha manaraka ny lalàna ary mpanatanteraka fotsiny ihany no anjaran'ny ben'ny tanàna fa anjaran'ny mpanolontsaina no mandray ny fanapahan-kevitra. Tany Antananarivo aho nahita tamin'ny gazety fa tsy nandalo tao aminay io tsy nandalo tao aminay io fa vita ny sonia vao nitatitra taminay izy hoe nanao an'izao nanao an'izao dia zany no miteny hoe irerange zany ataonao zany satria aim-bahoaka no lalovina aim-bahoaka no entina tsy tokony anao sy anapaka samy rehetra amin'izao ianao fa inona fotsiny mahakonseille anay ka dia izay le tsy nandalo tao aminay zany le izy. Tsy nahita avaly tamin'ireo fanontaniana maro napetraka ny mponina sy ny zanakam-pelezana ny ben'ny tanàna ary tsy nahasotro rano. Ahoana moa ny asa iny ben'ny tanàna sika eto izay nametrahasika vahoaka nambero vahoaka ny Tatamalaza fitokisana anao soniany voalohany dia izy no miteny amintsika fa tsy anao soniany faharoa izy. Ary mahalala tsara ny ben'ny tanàna satria mahay mandika an'ilay teny frantsay ho teny gasy izy fa misy ny voalohany misy ny faharoa ary mety isy ny farany. Naninona natao ny ben'ny tanàna sika sonia zany ary nilaza izy ihany no niteny teo fa ny voalohany natao
fa io moa zany ny fanahy masina sy Andriamanitra hoentina anakomana ny eloka foana matetika hoe Andriamanitra fa fikarohana no nanaovako sonia fa ny fikandrahana sy nanaovako sonia dia ina moa le raisy ina moa le nanahirana anao raiky le toerana no zavatra anankiroa zany mba nangatahako monsieur tsy mipetraka intsony ny fifampitokisana teo amin'ny mponina tao Tatamalaza sy ity ben'ny tanàna ity. Fanafoanana ny soniny nanekeny ben'ny tanàna ilay permis de recherche no nangatahan'ireo mponina sy mpanao fihetsiketsehana. Saingy fanambarana fanohanana ny mponina amin'ny fanoherana ny fidiran'ny sinoa fotsiny ihany no nataon'ny ben'ny tanàna. Nefara tamin'ny tsitsika fombandrazana entina anaovana velirano amin'ny famadihana tanindrazana izay nampanaovina n'ity ben'ny tanàna ity ny hetsika. Ny ben'ny tanàna izay voalaza fa nandray vola amina miliara tamin'ilay fanaovan-tsony niaraka tamin'ny teo anivon'ny distrika sy ny faritra Amoron'Mania. Andrasana araka izany ny hotohin'ity raharaha ity. Mbola mitohy hatrany moa ny fanondranana andramena tsokosoko amin'izao fotoana izao araka ny namarany tompon'andraikitra mpiaro ny ala voajanahary iray. Misy ihany koa ny fanarotana indrindra amin'izao andro fety izao. Fanadadiny Mioramandra. Taorinina hatratraran'ireo bolabolana andramena tany Chine, mbola misy ihany io trangana fanondranana azo sarobidy io hatramin'izao. Ireo mpandrarava fety no voakasika ity raharaha ity amin'ny ankapobeny. Misy ihany koa ny firaisana tsikombakomba amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana isan-tsokajiny ka mahasarotra ny fanaraha-maso. Aina ny fiverenan'ny tranga tahaka izao, indrindra amin'izao fiafarany taona izao. Amin'izao aloha dia hoe zay tsy afaka migaranty fa hoe tsy misy satria za ty izao mandeha ihany resaka fa ohatra ny misy fanondranana andre ary satria antsokosoko satria teo angamba dia hoe nisy ny teny mihitsy hoe tokony nisy tany amin'ny androny francophonie fa teo tsy firaikitra izy. Fa tsy fantako hoe amin'izao andro fesy matetika zao amin'ny farantaona ohatran'izao zany rehefa variana manao fety ny olona dia hoe mandeha le fanondranana. Andraikitry ny mpisehatra amin'ny ala no miaro ny ala ary tafiditra ao anatin'izany ny andramena. Fiarovana ny ala tao Masoala, io no antony nampidirana amponja ity mpiaro ny ala ity. Rehefa nisy nanao ny asanay zany dia hoe dia nisy publication mety mifandray amin'ny asany ihany le publication tamin'ny Facebook mikasika an'io raha fanondranana andramena io sy ny fandikandalana mikasika ny parc io. Ke tamin'izay fotoan'izay za moa tsy misy compte Facebook. Dia faninagaga dia hoe nitoriana za tamin'ny tribunal diffamation publique dia hoe nanao publication en réseau social fa hoe diffamation en réseau social zay mihitsy ny sary zany ampangaranay ary tamin'izay koa dia hoe ambangalatsy nivoaka angambany hoe misy le cybercriminalité amin'ny raha dia hoe fa zay zany dia hoe nogadraina fotsiny zay dia na tsy teo zany ny lalàna fehiny hoe cybercriminalité mbola tsy mapetraka dia zay koa tsy nanao le Facebook fa olon-kafa nanao Facebook io zay zany nanagadrana anay. Tsy mbola nisy mpandrarana tompon'andraiky mpanjakana voatontonona tamin'ny raharaha andramena. Ireo mpiasa madinika trano no mizaka ny sazy ateraky ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Mbola andrasana amin'ny faran'ny volana janoary avy ihany koa ny valim-pitsarana any Singapour. Misy fikasana ny famarotana ny tanin'ny SNGF eninan'isana amina mpandraraha frantsay. Raha ny vaovao iray dia ministera-mpanjakana misahana ny fanajariana ny tany no miezaka mamaritra izany. Ny ministera-mpanjakana misahana ny fiompiana sy ny fambolena kosa no manakana azy. Fanadadin'ny Boazy Razanatsoa. Atao variboba ve i Madagasikara? Atao variboba ve ny tany-mpanjakana tsara tero any eto an-drenivohitra? Izay avy hatrany ny fanontaniana mipetraka rehefa nahazo vaovao fa lasa n'olon-tsotra, lasa ny vahiny ny toerana tsara eto an-drenivohitra. Raha ny vaovao azon'ny mpanao gazetiny Kolo TV, misy ny fikasana ny amarotana ny tany SNGF na ny Silo National de Graines Forestières eny Nanisana. Araky ny loharanom-baovao, tsy olon-tsotra gasy na mpandraraha gasy no miezaka maka io tany io fa mpandraraha vahiny, mpandraraha frantsay. Inona no anton'izany? Inona ny takalony ary inona ny tombony azon'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy amin'izany fikasana famarotana na fanomezana io tany io? Fanontaniana maro no nokasaina napetraka tamin'ny minisitrim-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany momba io tranga io. Niezaka nanontany ny mpanao gazetiny Kolo TV saingy tsy nahazo vaovao. Ny antso ny tompony andraikitra ihany koa fa taony laza narary. Taony laza fa merina iantso saingy mbola tsy niantso hatramin'ny orana anoratana. Raha ny tokony ho izy anefa mihitatra ny tanàna ary mialafo ny tany eto an-drenivohitra. Ilaina ny fiarovana ny tany-mpanjakana rehetra eto an-drenivohitra fa tsy amidy amin'izana izy. Arahina akaiky ity raharaha ity ary rahampitso dia iverineny amin'ny ministera ny mpanao gazetiny Kolo TV hitrandraka io vaovao io. Ho hita eo raha toa ka ampiseho ny mangarahara io ministera io. Misy ny atrikasa eny Andrianarivo
andiniana indrina amin'ny fomba fanatanterahana sy fanendrena ny sefokotany eto Madagasikara. Raha ny lalam-panondrenana misy ankehitriny moa dia fomba roa no ahafahana mametraka izany, na amin'ny alalan'ny fanendrena amin'ny vatana na amin'ny alalan'ny fifidianana. Fanampanazavana. Fa ny fokotany dia anisany ny rafitra anankiray ny akaikin'ny vahoaka ka ao anay be ny tanàna ohatra raha tia hampandroso ny tanàna izahay dia mila manana fokotany tena matanjaka mazava ho azy. Rehefa matanjaka ilay rafitra eny amin'ny fokotany dia moramora kokoa ny mampandroso an'ilay tanàna amin'izay fotoana izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny dinan'ny fiarahamonim-pirenena. Tombolo lehibe ho an'ny fiarahamonim-pirenena tsirairay avy moa ny fisian'ny dina hoy ny avy ao anivon'ny KMF Knoe. Fanadadiny Gaëtan Andratsilavo. Taoriany fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny dinan'ny firaisamonim-pirenena androany, aparitaka manerana ny nosy zany ary ampahafantarina ireo mpikambana rehetra. Manomboka eto, manana ny tanjany ny firaisamonim-pirenena ary afaka manatotosa hantsakany sy andavany ny asany. Tombony lehibe ho an'ny firaisamonim-pirenena ny fisian'io dina io. Ho azo antoka fa ho toteny bebe kokoa ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra izay antsoroany ary tena ho afaka hijoro marina izany no hoe ho arofanina ho an'ny fitondrana. Tsy manohatra korina hoe miady amin'ny mpitondra ny fiarahamonim-pirenena fa miezaka mijoro maneho an'izay hoe lalana tokony ho izy raha sendra miborioka ny mpitondra amin'ny fanatotosana ny andraikiny. Malalaka ny fidiranao mpikambana ary ankatoy ity dinan'ny firaisamonim-pirenena ity hoy ny tompona andraikitra. Ny faharesena lahatra amin'ny tokony amindronana ny hery ahafahana mampandroso ny firenena ary manatratra ireo tanjona napetraky ny firaisamonim-pirenena tsirairay avy no tanjona. Dia zay ny antony nanasana roa mpiara-miombonatoka. Io tsy fahalalana hiara iasana amin'iza na fanjakana ianao na setra tsy miankina ianao na olotsotra ianao na mpanao gazety ianao fa fametrahana mihitsy hoe izao ny fiainan'ny firaisamonim-pirenena sy tokony hiasan'ny firaisamonim-pirenena amin'ny fahitany azy. Dia anjarantsika zany rehefa avy eo mifampiresaka amin'ilay hoe toko 4 masamahandro izy tona toko 5 masan'andro hoe ahoana ny fiarahana miasa ao anatin'izay lafin'izay. Zany hoe zay mahita hoe tsisy sakana ny fiarahana miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana n'ilay dina. Amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara tsy afa-miala ny firaisamonim-pirenena ary takin'ny ireo mpamatsy vola sy mpiara-mombonantoka ihany koa ny fisian'izy ireo. Sehatra maro no iantsoroan'ny firaisamonim-pirenena eto amintsika. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanajana ny zon'olombelona, ny fanaraha-maso ny fandaniam-bolam-panjakana, ny fampiarana sy ny fanajana ny lalàna, ny mangarahara, ny fandriampahalemana, ny zonim-panjifa sy ny maro hafa. Vonjy tavanandro nanamboarana ny lalana mampitohana Antananarivo sy Ivato. Taorian'ny fisian'ny orana tato anatin'ny andro vitsivitsy izay efa ahitana fahasimbana sady ny lalana ankehitriny. Fanadadiny ny Miantarandrianaivo. Ray volana taoriana avy tany Frankophonie, andro vitsiny sy ny orana ahitana fahasimbana sady ny lalana mampitohy an'i Ivato sy Tsarasotra. Lalana izay nakatona mandra-pahavitany fanamboarana faharoa. Fepetra maro no tsy voahaja tamin'ny fanamboaran'ity lalana ity raha nambarany manam-pahaizana mahakasika ny fanamboaran-dalana nantaniana. Anisan'izany teo amin'ny feptaona, vonjy tavanandro no izany nanasokajiny ity azy ity raha ny fanazavana trany. Mbola betsaka ny asa tokony ho atao. Misy fotoana endrasana amin'ilay izy hoe compactage alohan'ny anotorana anazy ho goudron vatokely dia misy fotoana tokony endrasana hoe hifatratra ilay tany zay vao apetraka indray ny kosy manaraka eo ambony. Dia iny zany eo amin'ilay fahamehana tamin'ny nanenjehana an'ilay asa dia lasa tsy maintsy hoe natao ohatrany hoe vonjy maika zany. Efa misy an'ilay fissure reny io dia tena tsy maharitra eo amin'ny 3 volana na 4 volana eo dia efa misy fahasimbana be zany raha tokony izy zany eo amin'ny 7 cm eo ny épaisseur ny kosy farany ambony fa io zao izy mbola tsy vita zany hoe tokony mbola izy 7 eo zany fara keliny eo amboniny eo. Raha tsy ahivina amin'ireo 1.2 kilometatra sy 12 metatra ny sakan'ity lalana ity, izay mitentina 30 tapitrisa $. Anatin'ny 20 taona kosa no anefan'i Madagasikara ny trosa manoloan'izany, izany hoe hibapitrosa ao anatin'ny 20 taona ny malagasy sy ireo taranaka any aoriana, vola izay nindramina tamin'ny Sinoa.
Morongatra ny alatra laklosy amin'izao fotoana izao ny karaty anana ao amin'ny distrika na Larobia Batomanga indray moa lasibatra ity tranga ity nandritra ny fotoana ny avian'ny orana no nanaovan'ireo mpangalatra ny asa ratsy ny tao amin'ity fiangonana ity. Araka ny fanadidinana nataonao dia milanja manodidina ny 5 kilao ity laklosy fiangonana Very ity efa maharitra 20 taona fanampanazivana. Nanao ny anatra le ilo tsy fantatra hoe olona vita ivelany na olona vena atoerana fa raha fombafomba amin'ny fisehoany zavatra dia hoe tsy maintsy na nisy aza ny avena ivelany a ny nonoina zany fa nisy koa ny avy eto atoerana satria le fomba nentana hoe raha olona avy any ivelany mitondra tohatra avany izy dia avy any ivelany no miakatra fa le izy ny madiri avy ato am-piangonana ihany navoaka zareo niakarana tao amin'le izy raha olona avy any ivelany tsy halala mihitsy misy madiri ao am-piangonana. Avy zany mety mitsofoana avy amin'ny varavarankely avy amin'ny lohara akaikin'ny hotely atsimon'ny hotely zany no niakarana zareo dia avy eo mivoina avy ato anatiny le varavarambe mivoaka makao amin'ny tilikampo izay akarana any amin'ilay laklosy. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mahaliana ny tanora maro ankehitriny mianatra any ivelany any. Maro ny azo safidianana amin'ny lalam-piofanana sy taranja ahafahan'ny malagasy misafidy ny fianarana any ivelany any saingy tsy ampy ny fampahafantarana. Lili Rabiata. Tanora malagasy 2 ankehitriny no liana amin'ny fianarana any ivelany raha ny antontanisa navoaka ny mpikarakara tolotra fianarana ho an'ny tanora. Ny olana amin'ny fandaharam-pianarana amin'ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara no antony voalohany mahasarika ny tanora iondrana any ivelany amin'ny fandratoana fianarana. Ankoatr'izay, ny fahafahana manohy ny fianarana hatrany no mahaliana ny tanora amin'ny tany ivelany. Mieritreritra ihany mianatra teto. Rehefa tsy ahazo zany marimarina kokoa fa milafiny iray tiako kokoa le hoe any ivelany no manohy anazy. Ny antony rehefa tonga any ivelany mahazo fahalalana tsy hoe tsy ampy fahalalana ny eto Madagasikara fa mba ahafahako manavao sy mampitombo ny fahalalana izay efa azoko teto Madagasikara. Tsy ampy ny fampahafantarana ny tanora amin'ny fisian'ny vatsim-pianarana. Maro ny firenena mamoaka vatsim-pianarana isan-taona ary maro ny sampam-pianarana azo araina saingy tsy mahafantatra izany ny tanora. Tsy hoe manome boursa zay aloha dia tsy manome boursa fa mampafantatra satria betsaka zany ny atao hoe vatsim-pianarana misy noentina teto zao maherin'ny zato noentina teto tamin'ity fiofanana ity fa izy ireo tsy hoe izahay no manome na ny mpampiofana fa mampafantatra hoe ity le boursa izao ny fomba ahitana azy dia tahak'izao ihany koa ny fomba ahazoana azy io. Izany hoe le fomba ahazoana azy zany no ampianarina sy izay moa le hoe fampiarana ho atao rapitso zany fomba ahazoana azy no ampianarina dia ny ankizy no mandefa le fangatana mivantana ny amin'ny mpanome azy na ny université na ny firenena izay misy ny boursa io. Ankoatra ny enti-manana ilaina amin'ny fandratoana fianarana any ivelany, ilana fiomanana ara-tsaina ihany koa ny fianarana any ivelany. Tsy misy anefa ny fampiofanana melon'ny tanora mandrato fianarana any ivelany, na very fotoana na miemotra amin'ny fahakanesana any ivelany ny mpianatra rehefa tsy ampy io fanofanana io. Izay ny voalohany. Faharoa dia tsy fampiny ihany koa ny sehatra fisokafana. Atria miresaka azy ohatra hoe te hianatra ianao any Harvard, ahoana no ankanesanao any Harvard? Ny ao an-tsaintsika avy hatrany lafo be na hoe izay tsy mahay diplômanay kely tsia diso tanteraka mihitsy fa tsy ny fahaizana fotsiny na ny vola fotsiny no fepetra azahoanao vatsim-pianarana fa ao koa zany dia mahainao ianao. Zay zany tena ny fantoko zao androany maraina hoe iza moa zany za ty aloha inona ny fanaoko, inona ny fantatro, inona ny finofiko dia inona no ananako satria ireo efatra ireo mandrafitra anao. Rehefa fantatrao ianao dia betsaka ny varavarana misokatra na moramora kokoa ny miditra amina lalana anankiray satria fantatrao ianao. Mizara telo amin'ny ankapobeny ny ahafahana mandrato fianarana any ivelany. Ny vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy, vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana amin'ny firenen'ny kafa ary ny vatsim-pianarana tolotry ny anjerimanontolo any ivelany. Ny vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy amin'ny ankapobeny no misy olana tahaka ny tranga tamin'ny mpianatra malagasy tany Chine izay mampiemotra ny tanora te handrato fianarana any ivelany. Tsy tokony hisy olana io raha misy ny fanomanana raha ny fanazavana. Eo amin'ny lafiny sosialy dia manodidina ny 800 ireo
ponina sahirana sy ankizy nahazo fanomezana tao amin'ny fokontany Ankadifotsy androany etsika izay fanaon'ny tranombarotra fusion ny fusion moa izay mpivarotra ireo karazana fanomezana maro isan-karazany izay tena miavaka tokoa fanadadiny Mikael Armarola. Kilalao ho an'ireo ankizy na ho an'ny lehilahy na ho an'ny ankizy vavy na neon'ny hafaliana ireo ankizy amin'ny fahazoana ireo fanomezana eny hatramin'ny ireo lehibe nankasikitraka izany fanomezana avy amin'ny tranombarotra fusion izany izy ireo ary tsisy akanavaka tamin'ireo ankizy sahirana sy ireo lehibe tetỳ Ankadifotsy. Fahitako le fanomezana be mahafinaritra le fanomezana omeny kilalao ity dia tia faritra. Le fanomezana azonay aloha dia kilalao an-jazakely dia faly be izay no ohatrany isaky ny taona dia misy fizarana ohatr'izao dia tonga aloha izay fa faly be dia misaotra ampidetsaka amin'ilay fizy izao aloha fa tsy haiko e Andriamanitra ihany mamaly azy aloha izay. Ano no azonay zao basy dia balona dia misy vary sasany misy akanjo mahafinaritra aloha fa amin'izy mijeran'ny any isa-taona izy mamin'ny ohatr'izao foana dia mba mahafinaritra. Fanohizana ny tarigetra ny tranombarotra ny etsika raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tranombarotra fusion. Mahery ny 900 ireo nahazo izany. Nisy ny filaharana nandritra ny etsika izay fanaon'ny fusion nandritra ny 5 taona izay. Ohatrany efa fanaon'ny atao amin'ny fusion isa-taona dia isa-taona izy manao an'izy dia mizara kilalao na fanomezana sakafo arakaraka sy misy eo ho an'ny mahanta sy ny ankizy madinika manodidina tamin'ny ity. Amin'ity zany izao ny lehibe 50 eo dia ny ankizy 57 eo dia fanomezana kilalao an'ny krismasy moa zany ny ankizy dia ny lehibe sakafo vary siramamy. Moa zany efa nisy fiara-miasa lehibe amin'ny fokontany ety tapaka tamin'mena ety dia misy zareo no ny andraikitra an'lisy mahafantatra an'ilay mijery an'ilay ankizy tsirairay hoe reto ilay tena ankizy mipetraka ety. Ilay ankizy tena mipetraka ety aloha zany no tena cible voalohany amin'ilay izy dia izay dia ny fokontany miara-miasa amin'ilay izy. Tanjona amin'ilay izy moa dia tsotra ihany mba hoe fanirinintsika zanaka malagasy rehetra mba hiaina finaritra sy hankalaza fety krismasy ho avy ity dia mampifalifaly ny ankizy sy ny lehibe izay hoe tsy afaka manao an'izany. Noho ny fanampiana sy ny fanjifana ataon'ny mpanjifa no nahatotosan'ny etsika raha ny fanazavana trany. Nisy ihany koa ny fiara-miasa tamin'ny teo anivon'ny fokontany. Mbola hitohy amin'ny taona ho avy kosa ny etsika raha ny fanazavana. Moto kosa ny loka goavana azo ny mpandray anjara tamin'ny lalao fizarena tombola Jus Bonjour ny tanterahana tany amin'ny La Grande Braderie io arivo moa ny toto-tsaina izay fizarena izay Lili Rabiata. Izy nazo loka voalohany mazo ity moto ity. Kiris Rajoelina Solona Marina Betsy Andriamapandy Ambavantokana. Rajoelson Andriamampandry izay no nazo ny loka voalohany tamin'ny fisariana ny lalao ny arahana tamin'ny Jus Bonjour no karakarainy Liza Distribution. Moto no azo ny nazo ny loka voalohany ary moto enina no nizaraina manerana ny Madagasikara. Misy ihany koa araka izany ny fisariana any amin'ny faritra hafa ankoatra ny teto Antananarivo. Mahery ny 500 isany nandray anjara tamin'ny lalao raha ny teto Antananarivo manokana. Nandritra ny 2 volana ny karakarana an'ity karakaranay eo amin'ny Liza Distribution an'ity lalao tombola ity dia tsy eto ihany koa misy n'izy ity tsy eto Antananarivo ihany fa na any amin'ny faritany ihany koa ara dia mandray anjara tamin'ny alalan'izy ity tao nandray anjara tamin'ny alalan'ny posta dia tao ihany koa ny nandray anjara tamin'ny alalan'ny grossista izay efa voalaza ombenombeny tena mifahita lavitra teny. Mbola itony fikarakarana lalao tahaka izao any amin'ny faritra raha ny fanazavana ny mpikarakara. Maro nandray anjara ary maro ihany koa nahazo ny loka. Toko misaotra betsaka ho an'izay rehetra nandray anjara na teto Antananarivo na tany amin'ny faritra dia sorana ihany koa nareo izay tsy nahazo loka aloha dia eto dia mampanantena fa Liza Distribution mbola nome fafampo antsika tsirairay avy amin'ny fanafarana ny entana izay vao marina ara-pahasalamana ary ihany koa mianana kalitao tsara indrindra ary ihany koa amin'ny vidiny izay tsy lafo dia mbola betsaka ny lalao irahanareo amin'ny Liza Distribution. Fampahafantarana ny fisian'ny Jus Bonjour no isany nanaovana io lalao io. Efa vao marina ara-pahasalamana ary azon'ny rehetra sotroina ny Jus Bonjour raha ny fanamarian'ny mpamongady io vokatra io.
Mitombatra ny isan'ny mahantra sy ny sahirana nefa ny fety miha-manantona. Vokatry ny fiarametan'ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra, olona arivo no hotolorana sakafo maimam-poana ny 24 Desambra ho avy izao. Michel Arnardzon. Un repas pour 1000 etsik'olon-tsotra no tarihana mpanao gazety etsika iray entina nomezana sakafo maimam-poana ho an'ireo tsy manan-koanina miisa 10 amin'ny fety eto Antananarivo renivohitra. Izara sakafo pety izahay fanaontsika ny hoe rehefa tonga ny fety dia mizara vary sy laoka ho an'ireo olona sahirana fa amin'ity indray mitoraka ity toy ny tondra teto amintsika izay nanome sakafo pety goavana sy miezimezina ho an'ny olona izay efa manan-katao teto amin'ny firenena dia teanao izay indray mandeha ao anatin'ny fiainan'ireo olona ireo mba misy mijery mba misy manolotra na ny ray apahafolo n'ilay sakafo miezimezina tany amin'ny lapam-panjakana arany dia mba omenay. Tena mbola olanay lehibe amin'izao fotoana izao dia ny logistika hanaovana ny repas pour 1000 ao anatin'izany ohatra ny vilia sy ny seza, ny vilia sy ny sotro sy ny fourchette izay isakafoanan'ireo olona ireo nataonay couvert à jeter. Arak'izany 10 andro mialoman'ny fotoana mbola maro amin'ireo ilaina no tsy ampy antony antsony izy ireo malala-tanana. Ny sabotsy 24 Desambra etsy amin'ny parkina ny lapan-tanàna Antananarivo no anantanterahana ny hetsika manomboka amin'ny 10 maraina no misokatra ny vavahady. Mitombo 700 ny masokarenan'ny akana entana amin'izao vanim-potoana akatoko ny fety izao. Ny tsenan'ny kilalao no tena mandeha mialohan'ny krismasy sy fetin'ny farantaona. Fanadadiny Mikael Ramarla. Mandeha izay tsy izy ny tsenan'ny kilalao amin'izao fotoana kely mialohan'ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao. Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazetin'ny Kolo TV, ny fampifaliana ny ankizy izay idirany amin'ny fialan-tsasatra izao no mahatonga izany. Na izany aza miova arakaraky ny vanim-potoana ny entana amidiny izy ireo raha ny fanazavana. Rehefa krismasy zao dia tôbila sy saribakolo ny amidy, dia rehefa 26 mazava alina. Rehefa amin'ny andavanandro nay dia torsa ny atao dia pile kojakoja reny, solda kely reny. Mitomba hatramin'ny 700 hatramin'ny 700 isan-jato ny masokarena akana ny entana amidy amin'izao akatoko ny fety izao. Ny kilalao toy ny fiara kely, ny basy kilalao, ny saribakolo ny tena mandeha ho an'ireo fampifaliana an'ireo ray aman-dreniny zanany. Misy mihitsy ka manana manokana mihitsy reny ndritran'ilay fotoana 3 volana eo manomana andrena ohatr'izany. Ohatra hoe andavanandro zao mampiasa 700 000 dia rehefa fety ohatr'izao mampiasa 1,5 million. Zao zay mampiasa betsaka andrina ka. Krismasy 26 zay mampiasa betsaka andrina fa andavanandro to kelikely. Etreo matsy fomba maka hoe aka référence kely amin'ilay vola tadavina zany fa raha ny andavanandro dia tsy azahoana tombom-barotra intsony. Manenjika mamerina ny masokarenany sy maka ny tombom-barotra ireo mpivarotra amin'ny vidiny entana eny an-tsena, mitady vola ivelomana sy hanaovana ny fety ihany koa tahaka ny olona rehetra. Ankoatr'izay tsapan'ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa fa miamilamina izy ireo amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny fety izao satria miena ny fanenjehana ataon'ny commune. Isan'izany ny antony mampisy ny fitohan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Vaovao iraisam-pirenena kosa inay dia olona 12 no namony ainy manodidina ny 50 no naratra mafy tao Berlin omaly arivo. Fiara vaventy iray no nifatratra tao amin'ny toerana anaovana tsenaben'ny Noely. Fanadadiny eo amin'ny sary France 24. Nitrangana asa fampiororona no manina indray tao andrefany Berlin omaly arivo manoloana ny toerana iray nanatanterahana tsenaben'ny Noely. Raha ny tatitra vonjy maika navoakan'ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana, olona 12 no namony ainy. Misy amin'ireo olona manodidina ny 50 izay maratra no ahina ny ainy. Raha ny fanazavan'ny mpanao gazetiny AFP any an-toerana, marobe ireo olona nifamezivezy teo amin'ity toerana nitrangany loza ity, saingy tsy voahary tsara kosa ny toerana. Lehilahy iray ahina ho nitondra ity fiara vaventy ity no tanan'ny mpitandron'ny filaminana ary anaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary mbola manjavozavo ny momba azy. Olona iray hafa ahina ihany koa no namony ainy. Taorian'ity tranga ity vao namafisina ny fiarovana
manerana ireo toerana natanterahana tsena Béni Noël any Alemana. Raha tsy aivina andro vitsy lasa izay no nisy zazalahy 12 taona nikotrika asa fampiroroana nikasa anapoaka bomba ny tsena Béni Noël iray tao andrefany Alemana saingy voasaka ny mpitandro ny filaminana. Nilaza kosa ny manampahefana Alemana ny amin'ny tsy tokony ivoahana ireo teratany trano intsony. Alohan'ny sarana andaverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Manameloka ny fomba fiasa sy fihetsiky ny mpitondra ny antoko malagasy miaramiainga antony tsy niraisina tamin'ny ora farany izy ireo teny amin'ny anteny miram-pirenena na hembotra ny famoahana ny valim-pitsarana mahakasika ny raharaha Augustin Andriamananoro ary farany moa dia tendrombohitra ala Tanimbary tafiditra ao anatin'ilay toerana nanaovan'ny sinofitsiriana araka sain'izy ireo hotrandrahana avokoa moa ireo ao amin'ny commune Tatamalaza ao amin'ny distrikan'ny Fandrina. Dia izay ny mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mba fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava-mandry daholo tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanotu, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahano tamini Soka Vitre. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi Madija. Vaoline. Pura Sadi Mandaija. Junta à toi, Diage. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.